Miarabantsika mpijery ny televiziona malagasy. Isa-tarantsika ity fandarana ketrika sy Karoka ity dia resaka mikasika ny lohamenaka na huile essentielle isika. Taoriny ny idirany valanaretina eto amintsika dia tsy vitsy na fantatra ary maro ihany koa no nampiasa ny huile essentielle na lohamenaka ho fitsabony. Asa raha fantatrao fa izany chimiste René Maurice Gattefossé, chimiste frantsay izany no tena nametraka azy io ho toy ny fitsabona mahomby taorina ny taona 570 tany alohan'io no efa fantatra fa ny lohamenaka dia mitondra singa mahasitrana ny olombelona. Tahaka ny ahoana ny fahazona azy ary manahona no amantarana azy ho tena mahasitrana marina. Hanatona fohy be pikarohana iray sika hamantarantsika ireo. Eto amin'ny Centre National de Recherche Environnementale be fikarohana iray eo ambany fehiny ministère ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Eto isika no hamantatra tohitoy ahoana ny dingana arahana mba hahazona ny lohamenaka na huile essentielle kinenipotsy no raisina sy ho fantaritsika amin'ity anio ity. Eto ampiandohana ary dingana telo no tsy maintsy arahana mialohan'ny anam-potehana sy hifantenana ny ilaina amin'ity hoditra kinenipotsy ity dia mazava ho azy angonina izy aloha avy any ampitorany. Ny tena tsara fanaovana reporta dia maraina ny antony dia hoe fisotrafotra satria raha ohatra somary efa firefiremidina no maka dia zay fa manomboka misy ny soleil dia manimba le molécule ao anatiny dia rehefa avy ao le zavatra dia manao triage ao anatin'io mbola misy karazany anakiroa ny epiderme anatiny zay tokony ho asorony dia ray misy reny manomboka ame siba zany le hodiny io zany hodiny izy ka dia esorina le zavatra reny mety hoe animba le ivelany le molécule misy satria rehefa anao extraction anao dia mety ifangaro iny ao anatiny le huile fa rokonkoa mba hilibéreny le huile essentielle zay ao anatiny zany hoe tsy maintsy tapatapahana kelikely iny zany andala satria mety anena ny randomoan'le huile misy dia izay manasorana an'iny. Rehefa voafantana sy ny diovina ka nahitsana ireo mety ho manelingelina ny fahazona ny lohamenaka ary ny tapatapahany dia ampidirina ao anatin'ity ballon extracteur ity. Nenay dia 2 litre ity fampiasa dia tsy mety sy ranjaina le zavatra otsifoko anatin'ity miantona satria tsy maintsy fatarina ny rendement. 100 grammes ny hoditra kinenipotsy azo teto. Asina rano, ny rano mety ny fampiasa eau distillée nefa azo atao koa ny mampiasa rano tsotra. Finoana ve izy? Non, atao iaty sasany. Rehefa zay dia ketrehina ao anatin'ity fitaovana ity. Raha ny famaritana ny huile essentielle dia essentia hoy ny teny latine. Essence végétale izany hoe tsy ranoka na likida manetona volatile mitondra fofona manetoeto aromatika na odoriférant. Toy izao ny montage ny reto fitaovana ireto mba hahazona azy. Araka volatile izy dia entraîner miaraka manaraka ny essence ity dia mifandray amin'ity réfrigérant ity. Une fois tafiditra atao ny réfrigérant ity zany dia milatsaka atao amin'ny essentiel zay zany hoe mandeha boko izy zany. Misy zany mety ambony rano no liquide ny anay ambany rano. Izy zao le huile essentielle tia rano eau de covation moa izy fiteny azy dia tia le huile essentielle. Ambonina rano ny lohamenaka azo teto tsy mbola pura na madio tanteraka nefa dingana manaraka ny fanadiovana azy. Sulfate de sodium. Sorona atao le rano zany. Sorona le rano. Zao ampidirinao izy. Dia ny rano rehefa ny avan'io
io sulfate sodium io hoe ajanony eo ny rano dia huile menaka midina latsaky izao huile pure misy zany izao tsisy fangaro. Rehefa afaka ny rano ka azo ny huile essentielle pure loha menaka voadio dia tsy mijanona eo ny mpikaroka fa miroso amin'ny famantarana ireo singa rehetra ao anatiny, ny molécule sy ny fatrany. Ireo no antsoina hoe propriété physico-chimique. Toy ny ahoana ary ny hamantarana ny hoe mavesatra, lourde na maivana, légère ny loha menaka azo. Fatatsika fandraosifian'ny rano dia azo vidina 9,99 fa donc zany raha ohatra raha huile essentielle légère izy dia tokony ambany izay, fa raha huile essentielle lourde izy dia tokony ambony. Fantariny eto ihany koa ny propriété, izany hoe ny maha izy azy manokana miaraka amin'ny indice de réfraction. Lecture hita eto dia indice de réfraction zany dia 1,47. Rehefa fantatra ny fatra ny molécule ao anatin'le loha menaka na huile essentielle, dingana manaraka dia ny famantarana ny mety ho fiasany ao anatin'ny vatan'olombelona. Eto angamba no tena zava-dehibe satria eto izy no fantatra ny amin'ny mety ho fanasitranana ny aretina izay misy ao anatin'ny vatan'olombelona. Jerenay ato amin'ny microbiologie hoe kive afaka miady amin'reto microorganisme reto. Rehefa afaka miady amin'reto izy dia afaka ampiasaina iarovana amina karazana isan-karazany. Raha tsorina dia toy izao ny dingana arahana. Alaina le loha menaka vao avy no fantarina teo, araraka amin'ity vanga kely afaka mitroka sy mitahiry azy ity. Rehefa izay dia ampidirina anatina saronana vera efa nambolena otrika aretina na bakteria, tehirizina miaraka ao anatiny ilay loha menaka. Scientifique hoe avela mamily ao zany bactérie miaraka amin'io essentiel io dia aty amin'ny tiva aty no anaovantsika anazy misy fotoana foifoy eo amin'ny 4 ora io petraka ao izy zany dia maniry le bactérie dia ao koa le huile essentielle. Le huile essentielle dia raha tena matanjaka le huile essentielle dia zay partie misy an'ity huile essentielle aty dia tsy maniry ny bactérie manodidina anazy ao. Dikan'izay zany afaka miaro an'le bactérie le huile essentielle. Afaka miaro zany raha ohatra misy an'le bactérie zany amin'ny vatana ka mihinana ny huile essentielle itsika dia mamono an'le bactérie zany izy. Rehefa hita zany izay zavatra zay hoe maniry ao le bactérie anaty boaty fiaina fa partie misy an'le huile essentielle misy mazava be maty zany le bactérie manodidina anazy. Rehefa ao aorian'ny 24 na 48 heures arakaraka ny croissance an'le bactérie. Tapitra ny 420 ora ny lona tao anatina saronana vera misy bakteria ilay huile essentielle. Toy izao ny vokatra azo. Afaka 420 ora zay teneniko teo iny hoe mandeha le fitombon'le bactérie dia le huile essentielle moa efa teo mipetaka teo amin'le boribory ty le disque antibiogramme no ny anarany io. Le ty zany ty témoin ty zay tsy nasiana huile essentielle ty tsy misy ninina manodidina anazy eo fa naniry tsara le bactérie rehetrarehetra. Fa amin'ity anankiray ty kosany rehefa maniry le bactérie dia jereo manodidina anazy fa madio tsara tsy misy ninina mihitsy. Io zany midika hoe tena matanjaka le huile essentielle, afaka miady amin'le bactérie zay matanjaka mampitonga aretina vatan'olombelona io. Ka rehefa fantatra zany hoe ty misy bactérie tompony andraikitra amina aretina anankiray ka nitestena amin'izao nanaovantsika ny anazy zao le huile essentielle dia afaka miteza zany tsika fa ty huile essentielle anankiray ty dia afaka miady amin'io bactérie zay efa fantatra tompony andraikitra amin'ny aretina anankiray zay ao mahafantatsika.
Karoka anaty laboratoire zay fa misy ihany koa ny maka ny lohamenaka amin'ny alalan'ny ketrika artisanal na amin'ny alalan'ny fomba artisanal. Amin'ny fotoana mahamety azy dia ho jerentsika zay. Teto huile essentiel azo avy amin'ny kininimpotsiny no resahana. Tsy ny zava-maniry rehetra nefa no azona azy io. Misy karazany manko ireo zava-maniry, misy la plante médicinale, plante aromatique, dia ny plante aromatique ariariany afaka angalana ohatra afaka maka ohatra vitsivitsy. Ohatra ny varongy, ny ravitsara, ny kininimpotsiny dia plante aromatique daholo izy. Na dia ampiasaina matetika na tany ivelany na teto an-toerana ny huile essentiel hatramin'ny nianahany valanaretina Covid-19 dia mila fitandremana ny fampiasana azy. Izy ireny dia misy zavatra maro izay mety miteraka aretina hafa amin'ny vatana ohatra ka isendran'izay zavatra manimba amin'ny vatana izay ka noho izany ilaina dia ilaina ilay mamantatra ny singa ao anatin'ilay huile essentiel aty amin'ny laboratoire hoe inona daholo ny singa mandravaka ny huile essentiel io, inona mety mitokana amin'ny vatan'olombelona izay tokony ho fantarina zay vao afaka mena ny olona tsirairay avy. Tapitra ny fandarantsika namantarana indrindra ny mikasika ny lohamenaka na ny huile essentiel, ny kininimpotsy moa no atao hoe ohatra no raisina teto fa araka ny voalaza zao dia maro zava-maniry aromatika izay azo anaovana izany huile essentiel izany. Namantarana ihany koa ny dingana arahana mba hamokarana izany huile essentiel izany amin'ny kalitao tena manara-penitra araka ny tokony ho izy satria fahasalamana no resaka eto. Noho izany dia mila fantarina avokoa ny zavatra rehetra izay ampidirina na ampiasaina ao anatin'ny vatanao. Mametraka ny mandram-piona tompoko lasy vavy.